Antananarivo renivohitra nangataka délégation de pouvoir mba indramam-bola ny ben'ny tanàna. Fanoherana ny fanendrena PDS tao Antsiranana, voasambotra irady vola Rakotobe, nitarika ny etsy-bahoaka. Fanaovana politika eto Madagasikara, foana tsy kely ary noravana tao anatin'ny indray-pimaso anefa izany rehetra izany tamin'ny alalan'ny fanongana mpanjakana, fanimbana fananana sy fandrobana an-kerisetra ka mitarika ny firenena ho amin'ny fahalovana ankehitriny. I did my best during the period of presidency, but the result is with this coup. My priority was for the infrastructure, educational reform, rural development, but I didn't put as a priority the military. Fantarany maro ny fitondrana Ravalomanana ny fahaizany mivelatra sy mifandresy lahatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka nahafahany Madagasikara niara-nasa tamin'ny fondrona iraisam-pirenena sy the World Bank, the IMF, they helped me to clean up all the debt of Madagascar. Very anjavony ireo ezaka sy fanamby efa napetraka tamin'izany no nafitsoko ny mpanonga-mpanjakana anika mitarika ny firenena ho isan'ireo manitra indrindra maneran-tany. No ny faiza mitantana sy ny aitarika nananany Flora Ravalomanana dia notoloran'ny fanjakana Allemagne ny mari-boninahitra classe spéciale de la Grande Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne ny filoham-pirenena malagasy teo aloha Ravalomanana marika tamin'ny alalan'ny filohany Horst Köhler, filoham-pirenena nitondra ny Allemagne teo anelanelan'ny taona 4 sy 10 taona 7. Voasokajy ho isan'ireo mari-boninahitra ambony indrindra atolotry ny fanjakana Allemagne ho an'ny mpitondra vahiny ny classe spéciale de la Grande Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne toy ity natolotra ny Flora Ravalomanana marika ity. Misongadina manokana ary mahasehatra amin'izany ireo nanamarika ny tantara sy nanamafy ny fifandraisany iraisam-pirenena tamin'ny Allemagne ary ny fandriampahalemana. Vitsy dia vitsy noho izany ireo mpitondra maneran-tany manana azy, isan'ireo efa nisitry. Ratsaivina, nendosy ny fahafatesana teo amin'ny 20 taona ny fiando ho an'ny volana febroary lasa teo ny filoham-pirenena Allemagne teo aloha Horst Köhler anisany nanamarika azy ny fahaizany fandray aman'olona ary tena niasa ho an'ny fampandrosoana. Panjakana teto Antananarivo, mpanolontsaina iray landy tamin'ny anarana vovonana ny laza fa manohitra fitondrana no niseho ampahy be maso fa anoana ny ben'ny tanàna izay nodradradraraina fa lany tamin'ny osika sy ny alabato teto Antananarivo renivohitra. Manimba ny fanaovana politika ary manimba ny asaim-bahoaka ireny hoy ny filohan'ny antoko HVM Rakotovarivo. Politika tsy misy etika fa ankinina amina tombontsoa manokana hoy ny fanazavana. Misy ny olona miditra amin'ny sehatra politika mitady tombontsoa manokana fotsiny. Zay tamin'ny za tany Mazengazo dia niteny hoe ny tombontsoan'ny tanàna aloha, tombontsoa ny olona mony eto Mahajanga, eto Madagasikara tsika mandeha alohan'ny tombontsoa manokana. Fa rehefa tsy mazaka an'izay mpanao politika dia manao foana toy ireny ary marina mihitsy ny tany Mahajanga satria mpikambana atao amin'ny HVM sy TIM, ray HVM, ray TIM, anankiroa TIM, zay anatin'ny larana 5 voalohany no ny antony ataoko hoe fampiresahana teo amin'ny firaisan-kina indrindra fa ny TIM sy ny HVM satria zany nitarika ny HVM no natonga an'ireny olona ireny natao teo amin'ny larana. Fa miasenera politika fotsiny sy ny fanoherana tsy afaka manalazy tsy conseil municipal aloha ngamba mifetretako azy raha amin'ny lalàna velona fa afaka kosa ianao tamin'ny président Ravalomanana koa nampiseho ny alahelo sy fahatezerana mihitsy izy teo amin'ny loniny zavatra fanapa-kevitra ny raisiny reto conseil anankiroa zatino numéro 2 sy numéro 4 de numéro 3 ny HVM tena nitsongoana ato anatin'ny maro zany nefa dia zany ny ataondry zareo fa dia ny apitso ny anambara hoe hatraizy mandoto ny fanaovana politika eto Madagasikara ny fihetsika toy izao ataony sasany izao ho ihany ny fanazavana tsy mipetraka